Isan'ny firenena ahitana trangana-aretina haromontana i Madagasikara. Aretin'ny biby mafana rà ary arety mandoza avy amin'ny kaikitra na rangotry ny biby toy ny saka sy ny alika ny haromontana izay mety hifindra aingana amin'ny olombelona. Mamono olona miisa 10 hatramin'ny 15 isan-taona ary ny 790 isan-jato ny tranga dia avy amin'ny alika romotra avokoa ny akamaroany. Mandray fepetra amin'ny famongorana izany arety mandoza izany ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono. Paikady lehibe ao anatin'izany ny fanentanana ny olona hanao vaksiny ny biby toy ny alika sy ny saka izay ompiana ao an-trano. Ny fanaovam-baksiny ihany matsy no ho an'ny vahaolana hisorohana ny aretina haromontana. Misy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena amin'ny hetsika famongorana ny haromontana eto Madagasikara. Ka vaksiny miisa 5,7 rahetsy dozy eo ny fitambarany ezana aparika manerana ny faritra. Raha nikasika ny biby dia raha sanatria ka manaikitra olona ny biby dia ilay alika zany na ilay biby na ilay saka dia hoentina any amin'ny veterinera atao fitsirihana mandritra ndraiky amin'ny 20 andro, izany hoe fitsirihana mandritra ny 3 taona. Ny olona kosa dia toka raha voakaikitra dia tsy maintsy aloha zany tokony hoe sasana amin'ny rano misy savony dia manantona ny any amin'ny toerana any amin'ny hopitaly izay mifandraika amin'izany. Ity hetsika ity koa zany dia nahazontsika zany vaksiny avy any amin'ny partenaire extérieur international izay miisa eo amin'ny 175,000 doses. Ireo dia aparitaka eto Madagasikara zany. Efa ao anatiny manao an'ilay fandamenana izay amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fandaminana ny anaparitahana azy ireo. Marina fa vaksiny maimaim-poana no atao amin'izy ireo satria araka ny fantatsika dia hoe aryleo misoroka toy izay mitsabo. Tena zava-dehibe ny fanaovam-baksiny dia manentana antsika rehetrarehetra sady efa atao maimaim-poana ilay izy. Ilay vaksiny dia atao isa-taona. Tsara ho fantatra koa dia tsara koa alaina kankana ilay biby alohan'ny anaovana ilay vaksiny. Mariana Iaratany isaky ny 20 septambra ny andro iadina amin'ny haromontana. No tanterahana tany Antsirabe, faritra Vakinankaratra kosa ny 12 oktobra 2024 ny fankalazana nasionaly ka ny loha hevitra navoatra tamin'izany dia ny hoe mitsahatra hatreto ny haromontana. Ny tanjona lehibe dia ny fisorohana ny fahafatesan'ny olombelona. Ho an'ny faritra Vakinankaratra dia efa niena ny trangana-aretina haromontana na omby mipaikady ny sorohana izany arety mandoza izany. Nanomboka tamin'ny taona 17 dia tsapa fa nidina tokoa ny tahan'ny haromontana teto amin'ny faritra Vakinankaratra. Izany moa dia nanomboka tamin'ny fanaovana ireo campagne de vaccination, izany hoe ny fanindromana maimaim-poana toy izao izay ady amin'ny haromontana. Raha taona 17 dia tena maro tokoa izay ka nahazo izay teto amin'ny faritra fa nanomboka tamin'ny taona io dia panena teo amin'ny 14 teo ary ny taona 2024 dia anankiroa no ka narazy hita teto Vakinankaratra, izany hoe tena mandaitra tokoa izao campagne de sensibilisation sy vaccination ataontsika izao. Ny fanohizana an'izao asa izao moa zany dia ankoatra ny androany sy ny rampitso izay anaovana io vaccination gratuite io dia mbola hotohizana manerana ny district ny Vakinankaratra izay araka ny voalaza teo dia maimaim-poana hatrany no anaovana izany, izay rahanay robe-pasitra miasa amin'ireo vétérinaire sanitaire izay manenika anankiraiky ambin'ny folo manenika ny faritra Vakinankaratra. Tsara ny manamarika fa manana io fitoerana fitsaboana sy fanaraha-maso mihoatra ny 30 i Madagasikara manerana ny faritra.